Kolotsaina malagasy mampiavaka ny faritra Moromaniny ny savika na tolon'omby. Fotoana nanehoana firaisan-kina teo amin'ny taolo fahiny rehefa manainga osy na osy ridana, izany hoe fifampiantson'ireo olona amin'ny tanàna manodidina ka vory lanona nosy tanimbary izany. Teny an-tanimbary izay indrindra no niandohan'ny savika. Fa ny atomboan'io resaka savika io taloha tamin'ny andron'ny fahatao, tsanisy ny ragiragy, tsanisy ny hersy. Dia rehefa nosy tanimbary dia ny omby no mandeha manosy an'ilay bainga zany, potehina dia roana ny omby. Dia rehefa tratran'ilay asika be indray zany omby dia manomboka reraka dia malaina ny handeha. Rehefa malaina ny omby dia mitady fomba zany ny tovolahy ahoana ny fomba hatao mba handehanany omby mafy mba vita malaky ny asa. Dia tao anatin'izay zavatra izay misy ny fomba mandray bidon. Dia korsagnana an'iny dia voalohany izy matahotra dia rehefa elaela izy miazara dia efa samy izy koa. Dia atosika aloha ny omby, atosika indray adroana ity dia ronjina amin'ny omby zany dia manosika anazy. Dia lasa mihatahata koa izy dia farany mitadiavana fomba izy hoe savina zany hoe anao ilay mipetaka mipetaka amin'ny vozony, mipetaka amin'ny trafo iny mangidikitika an'ilay omby zany ianao amin'iny. Dia lasa mahatonga anazy militana, mahatonga anazy mitroatra. Dia rehefa mitaraikiraiky zany hoe kamo miasa, kamo mandeha dia savina dia tonga dia efa matahotra izy dia ilay savy zany teo entina hampandehanana ny teo am-panosena. Dia rehefa taty afara ilay izy lasa mihazatra ilay olona dia lasa miferina tegna tanety indray izy. Nandrefesana ihany koa hoe lehilahy tokoa kolotsaina ity. Hita taratra izany rehefa lanonan-jazalahy na famoran-jaza any amin'ny faritra Moromaniny. Dia amin'ny fora zaza misy ny atao hoe mangoron-dranjo ny zaza. Io mangoron-dranjo io maka rano mahery. Dia rehefa maka rano mahery dia asiana herisetra kely izy mba tonga an'ilay tovolahy zany lasa bandibandy mahery fihetsika koa. Dia na ny rain-jaza no tolohan'ilay lehilahy manodidina fa miditra tsirairay na hajanona kokoa iny fa nombo indray ny toloany. Dia lasa rehefa moa mangala rano mahery zany dia metana dia na asiana tolona olona dia na ampisin'igny na amin'ny andro iny ihany koa afaka maromolo indray tao anaty vala. Dia savina indray mba hanehoana ny herisetra mba tiana hatanjaka koa zany tovolahy sy mba bandibandy mba britanina. Dia ohatran'izay ny fanehoana anazy tao amin'ny faritra Betsileo. Fa ny raha amin'ny faritra Bara zao ilay tsy mangalatra ao tsy lehilahy. Tao amin'ny faritra Betsileo indray zany misavika omby indray no hanehoana ny fomba lehilahy. Fito taona dia efa manomboka misehatra amin'ity kilalao ity ny ankizy any amin'ny faritra Betsileo, toy izao hitantsika tany Ambohimanarivo Iary, distrikan Sandrandà izao. Toy ny lalao ara-panatanjahantena rehetra dia izay manana ny mahery no mirehare. Manomboka amin'ny 3 tapitrisa ariary eo ny vidin'izany omby mahery izany. Ary faninanana tokoa ny fananana izany amin'ny fampiarana ity kilalao ara-panatanjahantena ity. Ankehitriny lasa fitadiavam-bola ary miparitaka amin'ny faritra maro ny tolon'omby na ny savika. Hita amin'ny fotoan-dehibe sy lanonana maro samihafa ary mipakatra ny ampitan-dranomasina any ny lazany. Ao Ambositra ny ivony fanaovana savika ahitana ny kianjan'ny Somakodis, manana fikambanana sy satamfe ara-panjakana. Azo antoka ny fampandrosoana maharitra ny faritra indrindra fa Madagasikara raha amin'ity resaka kolotsaina savika ity kanefa mila fanohanana izany.